fanatsarana ny fahafahan'ireo mpamokatra mandrindra ireo asa famokarana ifanaraka amin'ny toetrandro sy ho fanamorana ny fampitambavao maro dia nisy ny fifanaovatsy ny mpiara-miasa ho an'ny tetiandro mpambolena teo amin'ny fobe-pamantarana ny toetry ny andro ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono ny ministeran'ny fikarohana siantifika amin'ny alalan'ny FOFIFA ary niaraka tamin'ny orinasa VIAMO izay mikarakara ny fifandraisana amin'ny alalan'ny finday. Ao anatin'le hotline 321 raha miantso izy dia misy toromarika omena azy amin'ny alalan'izay ataontsika hoe finday izay dia ao anatin'izay mety hoe raha miantso izy dia afantatra misy torolalana hoe tsindrio raha te afantatra ny tetiandro mpamokarana ianao tsindrio ny roa ohatra dia ao anatin'izay nomena azy ny torolalana hoe amin'izao fotoana izao no tokony anao an'izao na amin'izao fotoana izao no tokony anao an'izao. Amin'izao fotoana izao aloha zany dia ny volana oktobra izay miara-mamoaka an'io amin'ny ministeran'ny fambolena sy fiompiana ary ny jono satria tsika dia mbola firenena miankina tanteraka amin'ny rotsakorana isan-taona ny fambolena. Tsika tsy mbola manao loatra ilay resaka hoe irrigation dikan'izay dia tena ilay hoe rotsakorana ny anteheran'ny fambolena eto Madagasikara. Ny 2 Martsa 2024 no nanantanterahana izany teny amin'ny foibe-pamantarana ny toetry ny andro teny Ampandrinomby.